manana ny etika politika ny gouvernement zany mba tokony mieritreritra hoe manahoana inona ny fepetra tokony horaisiny ametra-pialana tokony ametra-pialana zany raha amin'ny tany demokratika hoe tsy manana ny majorité tsy izy atsaka olona 70 zay no nanao tsy teo sisan'izay zany dia eny daholo malgré ny zavatra rehetrarehetra natao tany hoe nentina tany ny député sasatsasany nidina tany rehefa hita hoe nanome procuration nanao eny taty dia natsona fandimby miantso izy zareo ministre fandimby miantso dia tonga daholo zareo tonga teo na izany na zany nefa tsy nampivany votiny reny fa ary zareo vitsivitsy 70 reo ihany no nanao tsihy